fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro tolo mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisailako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Halleluja, dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa mbamalala miaona amintsika amin'izao fotoana izao dia farobe indray tenako miaona aminao eto androany dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay hitratra antso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no tonga miaraka aminay dia tahaka mahazatra ny teniko aminao manao hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja, misy raha ilan'ny tompo anao ary raiso fahasoavana ho anao izany hoe amin'izao alina izao ianao dia mbola afaka mihaino tenin'Andriamanitra na aiza na aiza toerana misy anao, na dia any amin'ny toeram-piasana ianao na eo ambony fandriana ianao na dia any amin'ny toerana maro isan-karazany, mety mbola hoe any amin'ny toerana mety misy toerana tsy ampoizina mihitsy ary mety misy anao amin'izao fotoana izao anatina tena zava-tsarotra mihitsy nefa dia mbola mandray tenin'Andriamanitra foana ianao fa dia raiso fahasoavana aminao zany ary tena hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavana eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluja, ka dia tonga soa isika rehetra mandritra hatramin'ny farany fa eo amin'ny adiny iray sasany hoe raha antsika eto androany. Za matoky ny fa tsy adiny iray sasany mahafaty antoka anao akory fa adiny iray sasany tena nampiakatra indray ny finoanao, adiny iray sasany tena hanova indray ny fomba fijerinao, atsapanao indray fa ianao ty olona tian'Andriamanitra ary mbola nanan'Andriamanitra planina ny fiainanao. Ndao aloha tsika hoe zatra ndao aloha vavaka tsika metraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra, ndao mpandrotsika mampionina hidontsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'izao fotoana izao. Tainy Jesosy mampionina anao ny fitenenana. Vavaka aritsika hanomboantsika ny fotoana indray androany. Misaotra anao zay Jesosy anty fotoana androany ity mampasitraka amin'izao alina izao nomenao tombonandro na ahafahanay miriary indray na mity na samandrara azy ny zavatra rehetra Jehovah'Andriamanitra. Misaotra anao koa zany amin'ny taona vaovao izay nomenao anay ity Jesosy. Taona vaovao tena angatahana mihitsy hoe mba hanananay fiavaozana amin'ny zavatra rehetra, hanombohanao zavatra mahafinaritra indray eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny taona vaovao ity ary dia izany mihitsy no irarianay Andriamanitra. Tahaka izany koa eto amin'ny fandaharan-dramoka izao Andriamanitra dia hoavaozinao indray ny zavatra rehetra Jesosy, hoavaozinao ny ara-panahinay, ny ositra rehetrarehetra izay entinay mitory sy manao ny asanao eto Andriamanitra. Havaozy ihany koa ny fiainana ara-nofinay sy ny zavatra rehetra izay mombanay Jesosy. Isoranay ianao mbola tantarana ny nandritra izay taona iray izay dia mankasitraka anao izay. Androany izay tonga eto hiaino ny teninao indray, handray ny feonao, ny sokafy ny fonay, sokafy ny sofinay, mba ho mpiaino mpankatoa fa tsy mba ho mpiaino mpanadiny ary dia raikitra ao anatiny indray izany teninao izany. Entinay matory, entinay mifo, entinay mivoaka, entinay miditra, entinay amin'ny fiainanay manontolo. Misaotra Jehovah'Andriamanitra tahiny tsirairay avy izay tonga eto androany. Eny koa na dia izay mbola iaino ao aoriana Jesosy dia ianao any hamanga ny tsirairay avy ary tsy misy fotoana ho verimaina eto Jesosy fa rehetra tonga eto dia handray ny anjara sasa fahasoavana avy aminao avokoa. Misaotra Jehovah'Andriamanitra apetraka aminao izao fotoana izao. Ny connexion, ny telefona sy fitaovana rehetra entina ampiasaina amin'izao fandaharana izao Jesosy dia angatahana mba ho rakofana amin'ny ranao tsy ho tapatapaka ny fandaharana
ary dia tsy sasany devoly na asany maizina afaka hanjaka eto fa ny herinao Andriamanitra riran'ny fanahinao ny mitaritalana amin'izay rehetra ataona eto. Misaotra Jesosy. Haleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra anao mampiona ato anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentanao izay dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie amara fitianao ary dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra izay ampanaoviny antsika tsirairay avy. Ijery raisana tsodrano amin'ity androany ity ao amin'ny Isaia 8:20. Haleloia. Isaia 8:20 dia ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 no vakitsika amin'ity androany ity. Dia sady miarabantsika natratran'izao taona vaovao. Haleloia. Androany moa no tena taom-baovao ary raha Baiboly dia mitovy amin'ny taom-baovao antsika malagasy ihany. Dia miarabanao satria fotoana lehibe tokoa izany mahatratra ny taona vaovao izany. Tamin'ny 31 décembre tsika nanao réveillon dia tamin'ny 1er janvier tsika nanao taona vaovao fampiarahaba. Fa iny tsy ny ara-Baiboly fa ny ara-Baiboly dia androany ny taona vaovao andro voalohany amin'ny volana voalohany dia ilay volana Nisan izay voalazany amin'ny bokin'ny Exodus sy ny Deutéronomia. Ka dia miaraba antsika rehetrarehetra ho taona feno fahasoavana sy ho taona zina, taona fahavokarana anie ho amintsika tsirairay avy ity taona ity na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo. Haleloia. Dia hoy mantsy anao hoe ho tsara ny fiafaran'ny lalàna noho ny fiatombohany. Haleloia. Dia mbola makivaky fahasoavana be dia be indray andray fahasoavana be dia be izay avy amin'Andriamanitra ilay ianao amin'ity taona ity. Isaky ny miposaka io masoandro io dia miposaka aminao koa ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Dia aizo tsodrano ary amin'ny Isaia 8:20 7:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Ziona, Jehovah efa nahafoy ary ny Tompoka efa nanadino 5:20 mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony? Eny mety manadino ihany izy fa za kosa tsy mba manadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao dia anatrehako mandrakariva. Haleloia. Amen. Isika rehetra angamba samy mahafantatra, samy maefa nahita tomboka vatsa, tatouage. Mety misy amintsika zao misy tatouage any amin'ny vatantsika tsirairay avy ihany. Dia taloha ry manana tatouage io zao zao efa misy laser famonoana an'iny, efa afaka vonoina ny tatouage. Misy an'ilay lehilahy tena gangsta be zay tena gangster mihitsy dia feno tatouage ny tarehany fa niova fo izy dia vonoina tamin'ny laser le tatouage. Dia efa misy partie efa mamadio zao tarehany fitanareo iny lehilahy mexicain angamba izy izy zao. Fa taloha tsy misy izany tomboka vatsa izany, tsy azo vonoina rehefa eo iny dia eo mandrakizay. Haleloia. Dia mba tahaka izany ihany koa ny hoy tena androany rehefa vita tomboka vatsa am-pelantanako ianao eo am-pelantanan'Andriamanitra, isaky ny hetsika zany Andriamanitra, isaky ny hetsika ny tanàn'Andriamanitra dia mahita anao ho aminao anie zany. Tsy voafafy eo ny anaranao, tsy voafafy eo ny tany ny endrikao. Haleloia. Tsy voafafy eo ny mombanao fa dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy adinon'Andriamanitra zany ianao. Raha misy olona eto mieritreritra efa ohatry nanadino azy zao tontolo zao, zao tontolo zao afaka manadino antsika fa Andriamanitra tsy manadino antsika. Dia tahiny tompo isika rehetra dia tonga soa daholo. Raha izany tsodrano zany mampionina France, Verselina France, Elsopianjana Arabia Saodita, Tina Rakotoarizaka France, Yama Koweït, Erikarak France, Katakamalala France, Sandola Koweït, Tsirambaramela France, Itodinalina France, Erikarak France, Sandola Koweït, Razana Sosilvi Koweït, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Thierry Berthelot France, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, dia Jesosy mpandresy Madagasikara sy ny apôstôly Madagasikara, Nathalie Marisalina Madagasikara, Mirarandre Malala Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Cotanela Belgique, Lovelitina France, Tsirambaramela France, Melsopianjana Arabia Saodita, Lovelitina France, tahiny Jesosy isika menakavy, Noélie Fantou France, Tsirambaramela France, Nathalie Marisalina Madagasikara. Tsy mahery ve ny Charline mety connexion zany ny Charline. Dia ao ihany koa
Firenena rakoto France, nareo Argentine, Koweït, Bersava, Koweït, toy Jesosy mandrakizay Allemagne, Teriralbenja, France, soa meva France, tonga soa daholo isika mianakavy manetatra amin'ny farany daholo. Inona ny azonao hijonao avombelona androany? Inona ny zavatra azosika hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra? Za marana, alleluia. Androany tsy haiko nareo efa nahitany ireny vaovao nivoaka tamin'ny filazam-baovao ireny izay navoakan'ny Amerikanina, navoakan'ny administration Trump zany, navoakany ampabe-maso zany nomboka tamin'ny alina ny tatitra lehibe momba ny Covid izay niainantsika nomboka tamin'ny taona nomboka tamin'ny décembre 2019 no indraindraina sy tena nakalazaina ny Covid 2020 dia tsaroantsika mihitsy ngamba nisy horonan-tsary be dia be nampihorikotra misy camion be dia be mihitsy any Italia, tena camion be dia be mitondra vatapaty be dia be fatin'olona tena nikararahana dia entina amin'ny camion be dia be any miaramila dia misy olona tena ny anaty trano tena miantso manao live dia miantso efa maty eto ambony fandriana zao ny arabavo fa za zao mbola tavela ato fa vonjeo dia tena ny orooro sika mianakavy, ny orooro ary tena niza ny orooro daholo na zay koa ty tena ahoana ty Jesosy. Fa tao anatin'ny fotoana tsy dia ela ihany nefa dia efa nanomboka ohatry ny nandinika izay mivady tato tokantrano, tsy normalina ty zavatra ty. Ary nanomboka ny volana janvier, février, marsa dia efa hitanay amin'izay tamin'ny alalan'ny tena hoe ahoana moa zany tena rehefa nandinika dia hita nanomboka ny signaleanareo izay tamin'ireny hoe indrindra tsika atao tamin'ny groupe mbola natao publika, mbola tsy natao publika aloha fanentanana fa tsika tamin'ny groupe samy mifanentana hoe mahereza ohatry zavatra ohatry tsy normal ty zavatra ty ary tamin'izany zay dia efa nanomboka ny teny tamintsika fa hiafara amin'ny vaksiny ty zavatra ty. Ary anisany nanindraindra teto zay tamin'izany fotoana izany, ary anisany tena hoe tena nizakana ny mafy mihitsy na teo anivon'ny namana, fianakaviana, mpiara-mivavaka, na dia mpanaraka fandarana teto, indrindra tamin'ny alalan'ireo rahalahy, pasteur sy mpanompon'Andriamanitra maro izay tena nandiso ny zavatra nitenentsika teto amin'ny fandarana andranoka izao. Nanentana izay ampabe-maso ary anisan'ny fandarana anankiray tokana samy teny ampabe-maso izay teto amin'ny fandarana andranoka izao nanentana anareo tsy hanao vaksiny. Betsika tamintsika teto dia tamin'ny alalan'izany fotsiny dia efa ampina-piala ny olona hoe ahoana sisisisa. Dia nisy karazana pasteur maro, misy pasteur malaza be zao amin'ny YouTube atao izay anisan'ny be mpanaraka. Nisy mpino teto amintsika teto mpanaraka an'izy io ihany koa dia nisintona ansaina hoe tandremo fa ity pasteur ity izy miteny azo atao vaksiny dia zay ny teny hoe fa manina moa ahoana moa no izy minona hoe azo atao vaksiny. Fa zay zany dia nametraka mihitsy tamin'ireny hoe tena marika rangahy io mariky ny biby io vaksiny io dia tsisy ifandraisana izany tsy mbola izy io nefa tamin'ireny tsika dia niarana hita fa nanomboka ny nihitatra any izy dia lasa zay tsy vita vaksiny tsy mahazo mandeha parika, zay tsy vita vaksiny tsy mahazo mandeha restaurant, tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra ary zakany mafy tao anatin'izany. Ny zakany mafy tao anatin'izany. Tsaroany mihitsy ny navansena aikana aloha ny vakansy tamin'ny 2021 commence 2020 zay intsony satria hoe tsy ahazo atao intsony ny mitondra ny ankizany amin'ny parika sy ny sisa. Tsaroako nandeha vakansy zay tany amin'ny Île de Ré sy tany amin'ny Île d'Oléron tany dia nisy fianakaviana tafaraka taminay tany dia ny fianakaviana sy ny zanany tadidiko mihitsy tafiditra tao anatin'ilay parika filalaovana fa ny zanaka tsy afaka niditra satria tsy vita vaksiny. Fa nampiononina izy ireo handao fa tsy maninona izany. Nisy mihitsy ny teny tamin'ireny tsy lemboramelona hoe zay tsy nanao vaksiny dia tsy voafontsy. Fa zao tsy maninona le izy. Efa nivonona hatramin'ny elona tsika teto hoe tsy maninona na dia mbola tsy avela mividy,
tsy maninona andao aloha mitsindroka zordira zordira tinga maloto zordira tinga eny amin'ny grande surface misy an'le fanariana entana le sakafo tadolany daty reny tsy maninona mitsindroka tsy maninona mitsindroka ovy sy anana eny an-dalana eny e alleloia atsika tsy hanao vaksiny nandeha pression isan-karazany betsaka tamintsika teto ny tratran'ny pression anisan'izany rana Pavlovli rana bavy nambinina any anisan'ny atraika an'izany voalohany ny ala tamin'ny asany satria tsy vita vaksiny nambinina manaraka teo daholo am'izay ry Lovely ry Ralatojo ry Jonatana izavy nareo tratran'izany hoe vao tsy vita vaksiny dia tsy mahazo miasa sy very asa sy ny sisa dia nanomboka ny orooro fa zay mivadiny teny aza matahotra tsika e zay konge mba tratra taty e zay konge mba niatraika an'izany taty e aza manao vaksiny aza manao vaksiny zay eto manenina zay eto manentana live tamin'izany be dia mihitsy pastera miteny hoe atao fa tsisy idinana hoe za pastera ary za dokotera fa za nanao fa tsy maninona io zay mbola nitanatra amin'ny voalohany ka hatrafarana za manao ny vaksiny itsika fa pression io ary tena nokilasiana mihitsy ho mariky ny biby satria tsy napahana ny vidy tsy napahana ny voaka tsy napahana ny vidy tsy napahana ny varotra dia tenenay fa trena anivon'ny fianakaviana trena anivon'ny namana isan-karazany niataka tahany olona satria tsy vita vaksiny fa nijoro tsika ary misaotra anareo ny joro reny daholo reny antso sa pastera tena na anisan'ny nafinahitra an'andreo tamin'ireny anisan'ny fijona vavolombelona nafinahitra anany ny raharaha Jonatana raha Jonatana le hoe efa tonga teo amin'ny anjarany dia lany ny dozy efa tena tsy maintsy force zany tonga teo amin'ny anjarany Jonatana lany ny dozy tonga teo izay efa raharovan'Andriamanitra tsika e alleloia amen dia nijoro tsika hatramin'ny farany ary ny zavatra nafinahitra na dia ny vadinareo azy dia mba nentanareo koa tsy hanao misaotra anareo ny aino anay a misaotra anareo ny aino tadidiko mihitsy isy anankiray tamin'ny vadinareo reo nyresaka tamiko mihitsy dia niteny hoe ahoana pastera ny tsy hanao an'io fa ina ny diran'izany mbola dia nahazavaina mihitsy hoe tena rahalahy tena aza manao an'io satria mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra io ary tamin'ireny tadidinareo mihitsy ngambany a fa nisy ina moa tamin'ireny nge tonga dia vitatsika hoe nisy fotoana ary mena vola zay anao vaksiny tambatambazana nomena misy aloha hoe mena inona moa mena tike maninona moa mena tike ana inona moa zay mavita vaksiny tsika tsy nanimba mivatatsika tamin'ireny tsy namela alleloia dia misaotra anareo ny joro ny voaka izy efa atao efa maro fotoana fitaoriana reny dia efa betsaka ny olona nanana nisy effet secondaire misy ny maty mijanona tampoka ny fony misy ny karazana zavatra be dehibe mihitsy miseho za zany tena nijoroko avombelona androany dia zao taona maromaro aty ariana na dia mba fantatra ary zany tsy maintsy ariarin'Andriamanitra masom-bahoaka zao dia nivoaka ny teny nivoaka ny raporo nivoaka ny tatitra fa tena tsy izy iny tsy aretina nahafaty ny Covid tsy aretina nahafaty ny Covid fa mahafaty ohatry ny aretina mahafaty rehetra ihany fa tsy hoe pandémie ihany tsy hoe zavatra tena hoe ary tsy nisy nilàna nanao an'ireny vaksiny sy ny sisa reny ary ny tena loza azy dia tsy hoe natao fotsiny ireny dia tsy naninona fa mitarika fahafatesan'olona be vao eo nahita olona manampahaizana nanao tatitra fa ny sportif au niveau fotsiny 700 zao nefa maty tao aoriana nanaovany vaksiny ny zavatra ijoroko avombelona amintsika dia zao za misaotra an'Andriamanitra notarian'Andriamanitra nazavainy fanamasina ny saina ary nomeny hery hijoro tamin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny alleloia mbola nivatatsika mbola nanantsika tsisy aretina mitaizantsika noho ny zavatra tahaka ireny tsisy zavatra mamatopatotra atsika betabetaka misy olona nge tamin'ireny vita vaksiny lasa manofo ratsy toy izany ina nidiran'izany dia za koa tsy mahafantatra hoe ahoana nidiran'izany fa zao ohatsy mifantatra tsy avy amin'Andriamanitra ireny amin'ireny moa dia misy olona miteny hoe na dia ity teny misaotra masina zay hijoroko na dia sotry zava-mahafaty aza dia tsy afata tena diso tanteraka izany satria zao mbola nanaty safidy angentsika le misotro zava-mahafaty nge dia zao any safidy nanana safidy tsika andeha restaurant sy andeha boîte de nuit sy andeha fetifety sa
sa tsy andeha, ividy sa tsy vidy, zay ny safidiny tsy andeha. Ary teneniko anao zany hatramin'ny ankizy tena niatraika an'izany hoe tena tsy afaka mandeha. Reo ny ankizy sasany miditra anaty parka, ny ankizinay tsy mety. Ataotrano zay milalao, ataotrano zay manao ny vakansa tam'ireny, tsy naninona le izy. Alleloia. Ny atakatahan'ny olona tsy misy any famantarana hoe vita, tsy naninona. Fa ankehitriny ijoroko avombelona aminareo fa tena tsapako sy tena iainako ankehitriny zany fafana sy ny tombotsoa ny fijoroana zany. Zay nijoroko avombelona aminareo. De marina ny teninareo fa nijiranao andreny ke tsisy manana fahasalamany taloha zany intsony. Ny amin'ny fahasalamako hatramin'izay mbola ny fahasalamako hatramin'izao. Mbola tsy za zao teneniko anareo, misy inona moa? Misy tantaraiko zavatra kely nareo. Ity izy ity. Za raha ny tokony ho izy de tokony hanao an'ity. Tokony hanao an'ity am'izay mamaky baiboly zao voavako tsara ny baiboly. Alleluia. Hoy izy io na Dieu efa navoy raha vao ohatra izy de maizimaizina. Fa ty izy tena mazava efa manomboka tokony hanao solomaso zany. Fa mbola mifidiny tsy hanao solomaso aloha fa mbola Jehova. Io foana aloha za mbola tsy hanao solomaso fa mbola voavako. Raha za nanao vaksiny miverina daholo ny aretiko. Za misy tension, za misy diabeta, taloha za misy areti-po, mety efa maty aho ohatr'izay, mety efa maty aho. Fa zao nitahin'ny tompo za nijoroko avombelona aminareo, ho tahin'ny tompo anie tsika rehetra. Alleluia. Sotra marinatana amin'ny fanaovana fahitana dia tahin'ny tompo tsika rehetra. Zay nijoroko avombelona. Anjaranao ndray zao inona ny azonao hijoroana avombelona? Raha hijoro avombelona koa anao ka manana zavatra tantaraina momba an'iny, fandray amin'iny de tsy manina avereny kely eto sy vakitsika. Avereny kely eto le fijonao avolombelona momba an'ireny ianao tsy nanao vaksiny reny. Inona ny ainanao ahoana ny fomba nijoroanao very asa ve ianao de nahazo asa sa very asa ianao de lasa katrami. Tahin'ny tompo tsika rehetra. Andao ianao hira anankiray aloha tsika manakaiky ny Pasika. Amin'ny raiky amby telopolo, talata faha raiky amby telopolo volana marsa ny ino ty izy ty? Ny Pasika tsika, ny alim-bavaka. Zao ny programme amin'ny Pasika. Sady afaka manoatra témoignage ianao atao mifandray. Raha ohatra ianao anisan'le nijoro tamin'ny tsy nanao vaksiny de atao mifandray amin'ireny ny témoignage-nao. Raha tsy zany moa de atao témoignage ohatr'ny isan'andro. Inona ny tahin'Andriamanitra, inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Amin'ny raha talata 31 mars amin'ny alim-bavaky ny Pasika de zao ny ataontsika asitsika fandarana ihany vavaka fiambelana. Fa arositsika kely de tsy lava be fa ny toritenin'ny Pasika zany de horenesitsika eto amin'ny live. Ny toritenin'ny Pasika de hoenotsika eto amin'ny live. Amin'ny sivy na amin'ny sivy sasany farafatana antsika tsy maintsy manomboka amin'io de ny fandraisana fanasana tompo sy ny vavaka lava reny no ataontsika ny anaty Zoom. Alleluia. Fa ny toriteny zany alao mba handray toriteny daholo ny olona na de ny olona tsy mankalaza Pasika ary mba mety hitandrina Pasika izy amin'ny heritaona. Mitandrema amin'ny Pasika fa ngeza be anisan'ny pilier ngeza be an'ny fahamarinana izay tandremantsika anatin'ny baiboly ny fitandremantsika ny Pasika amin'ny talata fa raiky amby telopolo ny volana mars. Nahoana moa no tokony anao moa ny amin'ny talata. Androany ny voalohan'ny volana, androany zany tsika mikaoty ny andro voalohany. De raha kaotintsika de any amin'ny fahaefatra amby folo ny volana. Araka ny volazan'ny tenan'Andriamanitra hoe any amin'ny fahaefatra amby folo ny volana Nisanina. Volana Nisanina izao tsika raha baiboly. Fahaefatra amby folo ny volana Nisanina tsika ankalazan'ny Pasika. De amin'io le 31 mars io ohatriny hoe fahatelo amby folo. Raha jerena ny kontina ny andro. Fa izay indrindra ny telo amby folo ny alina iny de efa ny fahaefatra amby folo. Satria ny alina ny voalohany vao ny atoandro. Zay mahatonga antsika mitandrina ny Pasika, ny alim-bavaky ny Pasika tsika de ny 31 mars 2026 ho avy zao. Ho tahin'ny tompony antsika. Andao no hira amin'ny Pasika ary tsika de afaka manoatra témoignage amin'izay ianao tahin'i Jesosy ianao.
famonjena nosarai tsitrako sy miterena nilanitra nilaozany voninainy naitiny nonyanitsy tena fitiavaniza Simonao wesaletini Sisaka murumeruna Nufamanda Interani Natoni sura Bahata tera kane fika sana Fitiavana Tena fitiavanisa Si potevi furanare nilerana la tsari Ni erukau ni fafani Si miratani se miratani Sanatoni Tantiavanisa Luna traina kuvununyarao ufurunyero kai fitiavana tena fitiavanisa Sipotivi furanare nilerana la tsari Ni erukau ni fafani Siratani se siratani Sanatini Tantiavanisa Sipotivi furanare nilerana la tsari Erukau fafani Siratani se siratani Sanatini Tantiavanisa Alléluia ry havana tsy nila tambiny izy fa natolony atsika mpitiavana tokoa izany ainy a izany famonjena zay nataony zany ataontsika zany izy zany amin'ny pasika halleluia ira tena mila ataontsika amin'ny pasika tokoa zany halleluia de tahiny tompo aritsika rehetra de mahereza foana hatrany an-trano de ho tahiny tompo isika tsirairay avy no aritsika maky témoignage fitsona vavolombela zay nasoratan'ny Zokitodiny voalohany voninahitro n'Andriamanitra ry fa iny efatra voan'ny Covid Levitia salama tsy sama vaksiny tsara Jesosy na asitrana halleluia amen be halleluia Oikotany halleluia magasiririra pasitera mivady tamin'ny familabranana sy famitiana toloteny fa tena mamy sady napahery tombositra hatrany Jesosy amary fity halleluia magasitraka tahiny Jesosy fijona vavolombelona hoy Rahalatojo fijona vavolombelona fa ndraika tamin'ny resaka vaksiny na de mafy aza ny pression de nijoro foana
tsy voaroaka satria nomban'Andriamanitra tamin'ny heriny lehibe. Dia amin'izao aza mbola miasa tsara noho teo aloha saika na voaroaka mbola mandray karama betsaka kokoa sady tsara be ny condition de travail. Ny tontolo androko androany dia diraiko Jesosy fa nisy fandaminany nakasikay be zay tamin'ny asako dia lasa mora kokoa ny asako dia isaorako azy koa niaro sy nameny hanina saza ao anay mianakavy kely. Alleluia, amen. Hoy marina tany isaoran'Andriamanitra mitantana ny tontolo androko nanome hery ahy tamin'ny zavatra nataoko rehetra. Alleluia. Tiana raikotorazaka amin'izao Jesosy tamin'ny tenako noho ny fahasoavany fitahiana lalandava omeny ahy. Nahazo robiko raha toy indray zany androany raina Jesosy misaotra Jesosy ihany koa noho ny fahasoavany fitahiana rambavaka niseho isan'andro. Misaotra indrindra Jesosy malalaka n'Andriamanitra mahery ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Hoy Erika Raky manao hoe alleluia, misaotra n'Andriamanitra fa anisan'ny nijorotra ny vaksiny nefa fatratra ny Covid dia nisaotra n'Andriamanitra fa mbola velonaina salama tsara sy narovany tamin'ny ratsy rehetra. Amen. Alleluia. Misaotra anareo a. Misome hoe diraina Jesosy malala vita somatsara ny tontolo andro azo fahasalamana hatrany mbola velonaina somatsara isika mianankavy tonga eto. Noteren'ny dokotera hematology anao vaccin Covid-19 tany ampiasana koa fa tsy nanao tsy voaroaka tamin'ny asa tsara anao Jesosy malala tompony sabata. Alleluia, amen. Alleluia. Dina Rodriguez alleluia, diraina Jesosy niaro tamin'ireny fotoana ireny fa za koa dia anisany tsy nanao vaccin nefa ny madamako dokotera dia nitondra izy hoe dia nitondra izy aloha voalohany sady nitokatokafany be hoe tsara be dia za tsy nety nanao mihitsy dia efa naheno ny pastera ny teny foana hoe aza manao an'io tezitra be tamiko izy tena romotra be mihitsy dia avy eo natsony ny anadahany nomeny azy dia taty aoriana kely indray dia mbola nitondra izy fa za tsy nety hatramin'ny farina dia nampitahoriny amin'izay za hoe rehefa tsy nanao an'io dia mandoha vola be karamako volovolana moana dia za tsy nanaiko foana dia izay no isaorako an'i Jesosy lehibe. Alleluia, amen. Enjana be zany pressionage anao zany fa za miarabanao tsy nanao. Hoy Mesopenjana misaotra an'i Jesosy za tsy nanao vaccine Covid-19 fa maro be ny namako nitaona za hanao fa za tsy nety fa tsy nisy raha naninona fa tena salama naovan'Andriamanitra. Alleluia. Hoy Lovely direct Jesosy fanomeny sy notantanany faharovany sy notantanany ny tontolo andro tsy azo ny loza na tsy fahasalamana. Alleluia. Tsara Jesosy. Hoy ny Fabiola hoe alleluia, voninahitra ho an'i Jesosy ihany fa nafinaritra be ty tontolo androko tandroany mbola namindrano fo izay sahaza mitafiny hery sy tanjaka fahasalamana sy nahare loza na vaovao ratsy tamin'ireny tany amin'ny ankonana. Alleluia. Ary isaorako an'i Jesosy fa vita vetivety ny asako androany satria fa ny farana androany ny Ramadan mba tsy matory amin'izay voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Nay tapitra androany ny Ramadan arabaina nareo any tany arabo tapitra somatsara ny Ramadan zany. Alleluia. Hoy ny Salina dia rasiraza totranao Jesosy malala niaro anay mivady na dia efa niodiody sy nanodidina anay tokoa aza ireo jolay ka ny mpanao solaira dia tsy natanteraka zany ary misaotra nareo rehetra tamin'ny vavaka fiarovana anay Jesosy amaly fitianareo sy ny ankonanareo tsirairay avy. Amen. Alleluia. Hoy Tsiriamboramela misaotra an'i Jesosy satria narovany tamin'ny vaccin tsy nanao izao eny fa na dia ndroasina tamin'ny asako ary dia naleoko very asa mikarakara be anitra ny asako ary voan'ny Covid daholo zareo fa za tsy naninona na dia nolazaina mamindra aretina azy. Ho an'i Jesosy ny voninahitra ary miasa tsara za na dia tsisy vaccin ary dia raina Jesosy. Alleluia, amen. Tsara be zany. Alleluia. Zany efa tena voan'ny Covid telo andro za tsy niasa fa tsy nanao hatramin'ny farany dia ny ankonako koa tsisy nanao na dia ray aza. Tsara Jesosy malala. Alleluia. Hoy ranabavy Marina Tiana ny isaorako an'Andriamanitra lehibe dia tena niavaka ireo mpampiasako. Nisy ny tsy nanao vaksiny dia nisy kosa nanao fa na dia nanaiky ny safidiko ireo hoe za tsy manao vaksiny dia tena tsy nisy olana mihitsy ny fifandraisanay hatramin'izao. Tena Jesosy tamin'ny fikasihan'ireo olona ireo. Alleluia. Ny andro any dia tena nilamina ny tontolo andro iray mianakavy kely tafahoana somatsara atao trano indray zay voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Hoy Andrina Sola hoe fa tena nanao vaksiny fa mbola tsy nalalina ny andramoka izao amin'izao dia misy aretina tsy fantatra ary tsy salama foana. Fa izao kosa nefa na nareo le tsy nalalina tamin'ny voalohany dia nanao dia nareo reny mbola azo entina mbavaka. Alleluia. Mitandrema pasika raiso ny rahan'i Jesosy
fa iny rahan Jesosy iny nikorina anatin'ny rahantsika rahanareo dia hanala ny singa ratsy rehetrarehetra anatin'ny rahanareo mitondra tsy fahasalamana any. Marary fahasalamana anao aingo erinandrena solo dia tahiny tompo. Oui, Thierry Bertreux, la journée s'est très bien passée. Tout va bien. Pas de mauvaises nouvelles. Travail agréable. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Alléluia. Alléluia. Voninahitra n'Andriamanitra reny ihany fa vita soamantsara ny tontolo andro hatramin'ny ankohonana narovan'ny tompo ary misaotra ny tompo. Vita soamantsara koa ny asa Ramadan feno fanatrehan'ny tompo. Ramadan anisan'ny tena mafy satria naraly za fa alléluia tsisy andro na fotoana tsy vita ny sakafo sady tratra foana ny lera tsy be sira tsy mahay sakafo nazaoko bravo daholo anefa karazany sakafo vaovao isan'andro anefa karazany telo farafahakeliny alléluia. Iny tompo kosa aloha ianao zokiama amin'le asanao alléluia. Anisan'ny tsy nanao vaccin tsy nisy nisy deux fois za voan'ny covid fa salama tsara no fiarovan'ny tompo voninahitra Andriamanitra ihany. Amen. Alléluia. Oui, tina rakoja zay dia nay Jesosy fa tamin'ireny fotoana covid ireny betsaka manakivy anay ny avambadika afaka miditra restaurant satria nazareo vita vaccin contre le covid. Zahay tsy nahazo niditra dia miandry ety ivelany adiny firy fa tsy narenenana mihitsy anyletra zany dia nay Jesosy alléluia. Amen. Sotran'Andriamanitra tamin'ny fitantanana ny vita soamantsara androany Ramadan iarina amin'ny asa verina amin'ny asa fanao isan'andro no karapitso verina ina namenakafo salama tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Alléluia. Sotran'ny Jesosy malalina nampanaiky ireo vady aman-janakitra nanao vaksiny ny Charline tsara Jesosy. Hoy mampiona nanenina daholo zay nanao vaksiny covid na dia mody tsy miteny azy na koa manao hoe salama tsara sy ny sisa asantsika tsy nandray zao no mahazo bravo tsara Jehovah tena marina zany. Ho tahiny tompo anay tsika rehetra misaotra anareo tamin'ny témoignage tamin'ny fijoroana vavolombelona fa zava-dehibe ny fameazam-boninahitra Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany rehetra zany fa lehibe ny fitiavany sy ny fitahiny tsara Jesosy. Ndao ary hindra amin'ny toloteny avy hatrany ndao ampandrotsika avy hatrany zokitody hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia rehefa vita ny tolotenina dia miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Zokitody anao ny fitenenana. Akasitraka pastera nome fitenenana. Tao arahoraisika ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly masina dia fitafatsika ao amin'ny Zaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiko ny teny. Ny soramandry moa izany dia fitarihan-teny no misoratra eto. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana ary izao na dia hivay azy. Izy no nisiam-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambara ny mazava fa inoan'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ary izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà
na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Aleloia, amen. Endrisy menakavy no safidiko ty teny ity ho antsika rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana izao mba ahery, tena hoe ahery satria araky ny teny izay soratany Jaona tato hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Izany hoe isika zany mpanompon'Andriamanitra reto dia tokony mandray an'Andriamanitra. Ka rehefa mandray an'Andriamanitra isika na koa mandray an'i Jesosy Kristy dia mahazo hery tsika. Ary izany hery izany na hoe teny aritsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy io tonontsika io tenenitsika io dia mahazo hery isika, mahazo fahefana koa isika. Eo amin'ny efatra kely eo ambany eo moa izany misy hoe anarana na fahefana. Isika zany izay mandray an'i Jesosy, ahoana moa ilay mandray an'i Jesosy na mandray an'Andriamanitra? Araka ny voasoratra ery ambony ery dia tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe tsy maintsy zany isika mamaky teny ny soratra masina, satria ato anatin'ity teny ny soratra masina ity no ahitantsika ny asan'Andriamanitra, ny asan'i Jesosy, ny hery izay ho azontsika dia avy amin'ny teny, ny fahefana koa dia avy amin'ny teny. Ary ny teny dia Andriamanitra, ka mila mandray an'Andriamanitra isika. Izy ozy izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ilay teny izany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Hitantsika izao zavatra rehetra na isika olombelona sy ireo zavatra rehetrarehetra eran'izao tontolo izao Andriamanitra daholo nanao an'izany. Ka tokony ho tonga saina isika hoe mila mamaky teny, fa raha tsy mamaky teny na mamaky baiboly tsika na mihaino ny toriteny tsy mahalala isika hoe avy aiza ny teny. Tamin'ny voalohany ozy izy, tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra ny teny ka mila isika menakavy mamaky ny teny, mihaino ny teny, izao ataontsika amin'izao vavaka fiambenana sy ny fotoam-bavaka na maraina na ny fivavahana ataontsika atoandro, famakiana ny baiboly, ilaina isika mamaky ny teny, mihaino ny teny, dia miditra ataontsika i Andriamanitra. I Andriamanitra koa naniraka an'i Jesosy Kristy zanany ka Jesosy dia Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy, satria anisan'ny zanan'ilay tokana nalefany hamonjy antsika Jesosy. Efa akaiky moa izao ny andro Pasika ry izy menakavy atoato jaly sy mato antsika io Jesosy io noho ny fitiavany antsika. Ka noho izany dia
voaka isika hitsaotra, hibebaka, tsy hamerina intsony ny ratsy izay vitantsika fa mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy antsika satria tiantsika Jesosy dia rehefa mandray azy isika dia mahazo hery be sy koa fahefana. Eny fofokely ihany ny toriteny izay nataoko amintsika fa angamba misy kely izay mba azontsika raisina ny fandraisina an'izay teny izay ka dia voninahitra ho averintsika ho any amin'Andriamanitra rery ihany sy Jesosy Kristy dera sy lazany ho azy rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, ankasitraka indrindra anao ranabavy hitody tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nizarainao izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny amalifitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Misaotra antsika ihany koa ny fampaherezana azy ao anatin'ireny teny mamy izay omenareo ireny fa ireny tena zava-dehibe mampahery zareo ireny mbola androso foana hatrany hatrany. Mankasitraka zokitody dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Ilay tenin'Andriamanitra nivakiany teo manao hoe ny filazantsarany Jaona toko voalohany moa nivakiany nanomboka amin'ny 5 voalohany ka hatramin'ny 17. Ny tonga dia ho raisiko dia ato amin'ilay hoe 10 ka hatramin'ny 17 no vakiantsika. 10 ka hatramin'ny 12 io no tena andraisako famerabelarana amin'ity androany ity izay miteny manao hoe izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na nasitrapon'ny nofo na sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Halleluia, amen. Eny ravana malala tena zany tokoa Jesosy ravana malala. Narefa n'Andriamanitra Jesosy mba hamonjy ny olona. Hamonjy ny olona satria fantatr'Andriamanitra fa Jesosy raha teo nefa niteny fa zaho izy tsy tonga ho an'ny Israely ihany fa ho amin'ny ondry very hafa ihany koa. Alleluia. Raha niteny aloha Jesosy any amin'ny Matio isika hamaky kely vizity iverenantsika ijaona io rehefa Matio 5:12 andininy 4:20. Matio 5:20 andininy 4:20. Matio 5:20 andininy 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy namarika hoe tsy nirahana ao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Zay aloha nanirahana an' Jesosy voalohany. Zay zany ny mission voalohany dia hanavitra n'Israely mba ho velona mandrakizay, mba ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Zao anefa ny zavatra niova teny an-dalana. Ny zanak'Israely dia nandahany Jesosy. Misy fanoharana zay nataony Jesosy ato amin'ny Luka. Tsika ijery Luka 2:20. Ity fanoharana ity ny tena endriky ny inona moa zany ny fandavan'ny olona an' Jesosy. Luka 2:20 matsika ny 17 ka hatramin'ny 18. Bakitsika aloha anomboka amin'ny 15. Luka 2:20 fanoharana izy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza izao fanoharana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boloboka ka nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany. Dia nitoetra ela tany an-tany hafa izy. Ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo hankany amin'ny mpiasa tany izy mba handray ny vokatry ny tanim-boloboka.
fa mipiasa tany mikapoka iny ka nampandeha azy maina. Dia naniraka mpanompo anankiray koa izy, anokapohany mafy iny sady nalany baraka ka nampandehanany maina. Dia naniraka anankiray koa izy, ary iny koa dia nataony naratra tany roany. Dia hoy ny tompony tany boloko, inona re ny ataoko? Aniraka ny zanako malalako aho, angamba hanaja azy izy. Ireo olona telo voalohany ireo dia endriky ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpaminany izay izay voalaza sy voasoratra tao alohany zany nandeha nitondra ny olona ao amin'Andriamanitra. Matetika ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpaminany dia niatrika an'izany foana hoe nilavin'ny olona, nitsiratsirain'ny olona, nataon'ny olona tsinitsinina sy niraisin'ny olona. Tratra ny fanenjehana, tratra ny vonoy sy ny omboya ny mpanompon'Andriamanitra. Ireo zany endrika mpanompon'Andriamanitra, endrika mpaminany sy mpanompon'Andriamanitra, ireo anankitelo voalohany izay nirahan'ireo. Fa zao nahita hevitra ilay tompon'ny tany boloboka nanao hoe andraso aloha ny zanako mihitsy ny raha fa amin'izay ngamba nihajainy reny. Dia nirahany zanany satria zao ny teneniny, ty zanako malalako ty irahako. Dia zao manantena fa ireo olo ireo mba hanaja anazy. Zay zany no fanirian'Andriamanitra. Fantaniana apetrako aminao, rehefa tonga tao amin'ny Israely Jesosy, tonga tao amin'ny azy izy, mba tanisa hoe ianao endrika fanajana olona nataon'ny olona ny Jesosy. Fotoana vitsy ary ngerabana zany nisy Jesosy najainy olona zany, nahazo alleluia sy amainina sy nahazo bravo sy nahazo lambany velatra tamin'ny andron'ny fetin'ny sapandrofia. Namelatra ny lambany ny olona, dia Jesosy nitaingina biriky namakivaky an'i Jerosalema, dia hosana hosana amin'ny avo indrindra, hosana hosana amin'ny zanak'Andriamanitra, mahalana ny misy an'ireny. Fa tamin'ity fanoharana ity tena neritreritra ilay tompon'ny tany voaloboka, aniraka ny zanako malalaka izy ngamba izy hanaja azy ihany, ngamba izy hanaja azy. Fa raha nahita iny ny mpiasa tany dia niarana ny saina izy ka hoe ity ny mpandovo, leo vonoantsika io mba ho antsika ny lovo. Dia namoaka azy tany ivelan'ny tany voaloboka izy ka namono azy, ataon'ny tompon'ny tany voaloboka ao moa izy amin'izany, akany izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo ka omeny lokafa ny tany voaloboka. Zao ny endrika io rehefa malala Jesosy ilay zanaka. Ary ilay tany voaloboka dia Israely, i Jerosalema, dia azo lazaina koa hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny olona saika handrombaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanaovana tsinitsinina an' Jesosy, amin'ny famonoana an' Jesosy, dia hoe ho azon'ilay tany voaloboka. Ny tany voaloboka dia ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy efa niteny meloa fa tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala. Telo vonondry zareo, navoaka ny teny an-tanàna, dia Jesosy nge navoaka ny tanàna mihitsy, nentina tany amin'ny Ikarandoa na i Golgota, dia tanàna anankiray tena mivoaka ny tanàna mihitsy. Tsisy ifandraisany amin'ny tanàna fa miariary ery ambony ery, ary ny eny ny olona tsisy mandeny raha tsy hamantsika olona eo amin'ny hazo fijaliana. Toerana feno karandoa, toerana itoeran'ny faty. Io endrika io mihitsy navoaka ny tena namoaka azy ivelan'ny tany voaloboka dia namono azy. Zao ny fanontaniana mipetraka, ataon'ny tompon'ny tany voaloboka ahoana moa izy amin'izany? Iza le izy? Ireo olona izay namono an'ilay zanaka. Inona ary no ataony? Ny ho ataony dia zao, akany izy dia hamono ny mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tany voaloboka. Omeny an'izy ary ny tany voaloboka. Inona ilay tany voaloboka? Ny fanjakany. Omeny an'izy ary. Satria reto olo reto tokony anana ny tokony maina moa, reto olo reto zany tokony olona tena tahin'ny tompo reo. Reto Israely reto ngefa tena tokony olona tahin'ny tompo. Fa za hatramin'izay niaonako tamina jiosy, teto andafy vao mba niaona tamina jiosy, vitsivitsy nefa jiosy niaona tamiko. Fa ireo vitsivitsy ireo tsisy tian'i Jesosy ireo na ray. Mba anontaniana nge reny jiosy hitanao mifanina manao satroka kely ireny, dia mba anontaniana leçon an'i Jesosy nge reny, miheza renao resaka an'i Jesosy azy.
izy moa le patronko zay patronko teto andafy voalohany tsy voalohany patronko ny olona nesako fa ny telony tonga many niasa tao aminy aho dia za zany a efa nanao efa hitan'ny olona mizarazara tenin'Andriamanitra eo amin'ny compte dia misy olona mahafantatra na hoe ay dia pastera moa mba fitson'ny olona anao ny aty moa ny olona rehefa mivavabavaka kokoa ny olona dia efa pastera zay ny tson'ny olona anao le patron zay zaho pastera dia nanomboka teo amin'izay aniny isan'andro dia mihezana hoe pastera dia mihezana hoe mino an' Jesosy izy mantsy anahy tena anisan'ny teniny anankiray tena nakamona mihitsy izy mantsy anahy ianao teo sisy raha ianao izy mino an' Jesosy dia mitovy amin'ny hoe mino anahy ihany ianao zay Jesosy io izy mitovy mety kozainy fotsiny avan'olona mpirahalahy mitovy io izy Jesosy raha ohatra anao zany izy mino an' Jesosy dia mivavaka aminy dia mitovy amin'ny hoe mivavaka amiko dia meko zay Jesosy izy tsisy mampihafanay tonga dia nialako tao amin'ilay sosiete tonga dia nataoko veloma izy ny taitra be mihitsy izy ny ampitson'iny za ho hiala fa ahoana tsy mety amiko intsony ny fiarahantsika ho tonga dia ohatra ny taitra be izy ka zary avana malala na lasa 4 mi ary sa tsy miasa sy mandray vola amin'olona mpaniratsiran'ny Andriamanitra zany Alleluia tsika mila manana an'izany fisainana izany mihitsy tonga dia nialako ary dia nafinaritra anahy ny maraina izy naniratsirana nanao anao izy zany efa manany ihany foana pastera io pastera dia anininy zany hoe dia avy eo dia misy fotoana teneniny foana hoe anao nges izy tokony mianatra fantarinao tsara aloha izy ary oliva izy ary Jesosy ivavahanareo nges izy tsy izy nge izy io tsy nge izy ny Andriamanitra ohatr'izay zany fa tamin'izay indray maraina zay amizay tena niteneniny anina mihitsy eo izy vavaka amin'ny Jesosy io izy tsisy ilana zany izy ianao izy raha iandany andro ivavaka amizay dia mivavaha amina fa zay Jesosy izy mitovy dia ohatra tsy nilamina mihitsy saiko zany nandritra ny tontolo andro eny ampiasana na inao zay velona nataontsika hoe tia lehilahy teo tena manambany any Andriamanitra dia inao zay ny arivan'iny ka tamin'izay andro io nisy ina moa zany nisy lanezy be tao Paris tao tamin'izay dia be dia be maro ny zay nanao livraison tamin'izay dia misy tômôbila vitsivitsy midona satria malama ny lalana dia nisy patron anankiray zay tao tunisien zay dia tômôbila anankiroa indray nidona dia izy mbola mpifamarina amin'ilay sofera maninona renao mandeha mafy zany loha dia ara-dalàna tsy naninona dia kaky anao izy tsy naninona tômôbila tsy naninona ho ary niasanao zany izy tsy nety be andrany dia neto tonga dia teo izy eo mpifamarina amin'ilay soferany izy zany arany totona zany mpifamarina amin'ilay soferany dia soferany koa tonga zako nagaso mavita ohatrao dia tonga dia mitodika tamiko izy ianao izy mety aminao fa izy raha hiasa amiko fa ianao izy miasa amin'izy dia ny anaran'ilay patron Jack zay ny anaran'ilay patron Lejiosy za miasa amin'ny Jack trinonao izy ny karamanao dia teneniko teo karama ndao izy fampitomboka karamana fa mialao izy koa tonga dia ohatry zany mialao izy tonga dia manomboka miaraka amiko raha tonga dia meko tômôbila ianao tonga dia nomena zay tonga dia meko tômôbila ianao hodinao atao fetinao mandeha dia tonga dia toako ny carburant dia ampiakariko ny karamanao tonga dia mazany mety amiko zany tonga dia mety amiko zany ny arivan'iny tonga dia niteny tamin'ilay patron iala tampotampoka anao izy ny asianao tampoka iala satria Jesosy ko ambaninao satria dia nataonao tsiny ianao laza mitovy amin'ny Jesosy dia iala dia nidavy ianao olona ianao ngempanao mifagakana zany raha mitovy amin'ny Jesosy tonga dia nialako ny andro trindra avana malala nanomboka ny ampisa tonga dia tsy niara-niasa tamin'ny intsony ny zavatra nahafinaritra dia zao io nge ho ary havana malala Jesosy io nge ary havana malala be famindrapo Andriamanitra io fa tsy azo tsiratsiraina mihoatra io tena teneniko anareo na metsina anaty olona namako tamin'izay enina ny rahanao amin'ny tunisien tsy laha mboto angereny dia izy koa le jiosy amin'io mantsy anahy amin'ny herinandro ianao izy fona amiko dia verina tamiko fa tsy maninona miandry anao ny plasinao fa manaonao foana ianao izy fa tsy fantatrao mariny ireo olonareo dia za zany tsy niteny dia za hoe any an-tsaiko any ianao aloha zao mifantatro ianao zao aloha mifantatro fa naniratsiran'ny Andriamanitra dia niteny daholo ny namako tokony tsy miala ianao izy fa tia izy ty patron ty mahafinaritra mihitsy an'ilay jiosy zany io izy ara-dalàna be fa reny ny tsony ny idiranao reny olona tsy lamboty reny tampotampoka ianao tsy roahany reny dia zany ndray tsy mbola navelan'Andriamanitra nitrikizo zany hatramin'izay niainako Alleluia afaka ny alatsinain'iny
nanjonitra tao amin'ny toeram-piasana daholo le olona mpiasan'io jiosy io fa inona io zareo nitraka tonga avy amin'ny fanjakana nanao fausse déclaration tonga dia niandro triny saisisen'ny fanjakana ny camion rehetrarehetra ny société mibloqueny ny compteny amin'ny banque mibloqueny niandro triny zao dia nitsoaka tsy hita io le jiosy io hatramin'izao tsy hitan'intsony lasaiza hitanareo a niandro triny dia tapotra ny asany ireo mpiasa rehetrarehetra izay niteny tamika ianao tokony tsy niala zany herinandro melosa ako ny solon'Andriamanitra tao za nanana azy ny olona tao dia tsy nanana azy za amin'ny condition ko nataon'le Tunisienne tena tsara alleloia mpaniratsiran'Andriamanitra nge ravanareo jiosy ireo mpaniratsiran'i Jesosy nge ravanareo jiosy ireo eto amin'ity Luka toko fasivy amby folo koa tsika nge andininy faharoa amby folo alleloia Luka toko fasivy amby folo andininy faharoa amby folo nge vakitsika dia hoy izy nisy andrenda anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana anjaka dia hiverina dia niantso folo latam-panompona izy ka nanome azy farantsafolo ka nanao tamin'le mandrato mandra-piavo fa ny vahoaka nakahala azy nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky ny anjakan'iny lahy iny izahay zao re afaka malala tena za tena teteny aminao any afaka malalako io fanjakana io tany-boaloboka io araka le voalaza tato amin'ny Luka toko faharoapolo dia zao ho avy Andriamanitra ny olona tsy nandray an' Jesosy dia ho ataony takan'ity hoe akany izy ka hamono ireo mpiasa reo ary omeny olo-kafa ny tany-boaloboka alleluia io tany-boaloboka io dia io efa raisitsika io izasy ianao io nge raha mpanamena tany-boaloboka satria tany-boaloboka io tsy tian'ny olona io tany-boaloboka io tsy tian'ny olona dia nomena an'izay namaiky hoy hoe ten'Andriamanitra nyvakiny zokitody teo amin'ny bokin'ny Jaona teo hoe manao hoe teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy Jesosy nge ry havana tena tonga monjy ny jiosy fa reno ireo zay nanda tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia teo amin'izay nisy olona tsy natongavany fa nanaiky azy alleluia matetika misy olona miteny amintsika manao hoe ny lalàna nge ka tsy natao atsika fa natao an'ny jiosy ny famonjena nge ka tsy natao atsika fa ho an'ny jiosy dia diso zany natao an'ny jiosy fa tsy andaisin'ny jiosy dia nomena an'izay nandray alleloia ianao tonga eto androany andray ve ianao sa tsy andray fa misy tany voaloboka nge omenanao ao amin'io voaloboka io misy voaloboka mahavokatra ao misy voaloboka ao mamokatra ny voaloboka sady azo anaovana jus ny azo hoanina ny azo amainina dia atao hoanina ny voaloboka ry havana malala dia misy fotoana izy maina be io ohatry ny kitay fa izy io tsy maty fa aty aminay zao efa manomboka amin'izay ny amin'ny asana vendange reny moa tsy vendange fa palissage dia ahitsy le voaloboka reny atsangana dia ahitsy amin'ny taliby zay izy feno efa mpanao andreny ty efa hoavy fotoana vokatra indray voaloboka alleluia zany hoe voaloboka io zany misy atenaina foana io misy fotoana raha tsy endrika ndraiky itsika zay ten'Andriamanitra amin'ny Isaia zany te ampairanao androany Isaia 53 andininy faharoa alleluia Isaia toko fadimy amby telo amby dimapolo andininy faharoa fa naniry teo anatrehana sika taka ny zanakazo madinika fa niry teo anatrehana taka ny zanakazo madinika izy tsy tahaka ny sorovokazo amin'ny tany karakaina tsy nanana endrika na fahatsara-tare izy ary raha nijery azy tsika dia tsy nisy tsara-tare aniritsika azy raha androany ianao mandeha mijery tany-boaloboka dia ozy ianao iny any lako an'io hazohazo ohatra maniriniry maimaina zay daholo eny
Ary zay mahasamihafa ny Jesosy sy ny Losifera ry havana malala. Ny Losifera indray a mamirapiratra, tsara tarehy, mirantiranty. Eritreretina fa tena isy zavatsoa ho aminy ao. Ary betsaka ny lasany. Mena miraviravy. Betsaka ny lasandry. Fa Jesosy indray a, ity voalaza tao misy hafa telo amby dimapolo. Tsy nanana endrika na fa tsara tarehy izy. Ary raha nijery azy ika, dia tsy nisy tsara tarehy anritsika azy. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny olona koa jerena akory, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoatsika. Nefa ny tanim-boaloboka izay ratsy be androany hitanao, ho hitanao ny fandrombahan'ny olona amin'ny volana septambra n'io tanim-boaloboka io. Fa na zay mandalo ara dia mba maka raha dia voan'ny vitsivitsy ary dia mahatsiaro ao maminaminana ny voan'izany voaloboka izany. Aleloia. Maka kely, misy an'le voaloboka fotsy, misy voaloboka mena. Aleloia. Mifidy ianao zay tianao. Aleloia. Zany ange Jesosy ry havana e. Ianao fa mandray an Jesosy zany a, dia mieritreritra hoe inona koa nandraisana ny tsy sendriny. Tsy sendrika na fahatsaran-tarehany aminy. Fa afindra aminao ny tanim-boaloboka. Io tanim-boaloboka io arena io. Aleloia. Raha olona tsy manala ninina fa piasa vola fotsiny dia mety le tanim-boaloboka mbola amin'izao volana février marsa izao. Toy izany hoe atao inoko io tany ohatry ny tany karakaina misy ohatry ny hazo maina miolakolaka io. Fa tsy maintsy ho avy ny volana septambra. Mandrobona sady feno tena vonina zany voaloboka zany. Mirozaroza ohatry izao ny vonina voaloboka. Iny le tena grapy iny. Aleloia. Iny ny apepam-boaloboka, sampam-boaloboka be iny. Misy tonga dia le voaloboka mitarozaka be. Aleloia. Amin'izany fotoan'izany voanena takizay nalaina le izy. Androany raha omenanao ny tanim-boaloboka mbola tsisy ninona io a. Mo sisy endrika na fahatsaran-tarehy izy. Ry havana malala. Ny ilànan'i Jesosy ry havana tsy atao tany e. Ny fiainanao io tsy mety mivavaka io, mbola mety na tsy mivavaka ary ianao. Mbola mety na tsy mivavaka ary ianao. Aleloia. Mbola mety na tsy mivavaka ary ianao. Za zany tena miteny anao mihitsy. Zany nge tsy iforsena olona sy nambatambazana olona mivavaka. Eto amintsika eto dia ity fandarantsika ity, izay a, dia manana fahazarana, dia tsy mba manambitamby olona zany dia hivavaka. Ianao zany aza miandry tambatambazana zany dia hoe tsy hita kely dia zay tena fa naninona tsy hita za dia manao an'izany moa fa andao hivavaka. Eto misy olona lela tsy hitako izay, mbola tsy tonoiko eto ny anarany. Efa eto foana izy fa ela izy tsy hitako. Fa za raha misy olona zany amin'izany dia tokony mandefa hoe inona ny entina bavaka maninona ny inona ny olana. Fa eto tsy isaka namby taminy mihitsy dia maninona loatra mba hivavaka. Dombo ry havana hivavaka. Da inona tompony evangelina tokantrano sanatria. Satria nahoana ny fivavahana io nge mahasoanao e. Mahasoanao io. Ary zao zay mandray an'io mety tsy mbola tena raisinao zato isan-jato eto ny tombotsoan'ny fivavahana. Fa nefa kosa tokony meko anao fa hiatsara ny fiainanao. Fa ny tena ilanan'io nge ny fiainana mandrakizay. Ny tena ilanan'ilay tanim-boaloboka nge volana septambra fa tsy amin'izao volana mars izao e. Zao mety mbola tsisy ilanao an' Jesosy. Mbola mety ny atao zao. Iza ny olona ry havana rehefa tonga ny fahaterina tsy hanolo tena ao an'Andriamanitra. Ah Jesosy a. Bataio mba ho tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny olona any amin'ny fahafitopolo taona any mbola tsy maty dia manolo tena hivavaka amin'izay. Fa ny finiam-polo taona rehetra nanaovana ratsy daholo. Raha mbola matanjaka sy tsara tarehy izany tsika, mbola ao anatintsika ny hatamorana sy ny fahatsara tarehy sy ny hery, vitsy izany olona nolo tena ao an'Andriamanitra. Hoe ny fahatamoranao, ny fahatsara tarehanao, ny hery tanjaka anananao entinao anampon'Andriamanitra, mbola andehanantsika manompo devoly aloha reny. Rehefa le reraka tsy mahavita nininy dia ho ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra nge ry havana mandray an'ilay olona efa tena reraka reny. Reny daholo nge ny raisin'i Jehovah ry havana. Reny daholo nge mba manolo tena. Tsika entiretika mba reraka tany amin'izao tontolo izao daholo vola tsony, vola naiky. Fa misoran'Andriamanitra ianao nanaiky. Tonga eo aminao ny tanim-boaloboka androany. Hoy izay tena Andriamanitra vakitsika teo hoe rehefa nyvonono ny zanany ny malalany
dia tonga le tompona tany-boaloboka dia namono an'le tsy nandray ary namindra ny tany-boaloboka ho an'izay nandray. Aleloia. Za miarabanao androany fa eo aminao ny tany-boaloboka. Mety misy manakivy anao dia iny dia zay re ty fiainanao hatramin'ny nandraisanao an' Jesosy. Ozy le olona zay hoe ao zay hatramin'ny nandraisako an' Jesosy a ohatry ny katona zany ny fiainako. Ohatry ny tsisy mitsy dia taterina niala tamin'ny fivavahana moa niala tamin'ny zao fivavahantsika zao aloha dia miverina nandeha tamin'ny fiainana Jejo hoe tonga tena nambady fahasaha mihitsy koa za. Tena ohatry ny hita tokoa izy sokatra ny fiainana. Nefa taloha izy tamin'ny vao mivavaka tanaty ohatran'ny sairak'iran'izay izy. Ohatran'ny zaloha tetereny aminao zao fivavahantsika zao tsy mamiliardera zao. Raha miliardera ny tanjonao hoe andeha hitandrina sabata sy andeha amin'ny famarinana mba miliardera. Toy izay mantsana hoe ampidiry mahasarety dia manaova dia mitoro. Tsy mamiliardera zao fivavahana zao. Tsy mamiliardera zao fivavahana zao. Tsy eto mihitsy ianao mpanantenana an'izany hoe tonga aminao miliara. Za kosa nefa tsy mitenanao fo ahatra ho fadiran'ovana ianao a. Aleloia. Fa ny teny azontsika dia zao tsy hanan-java-mahory a. Jehovah nimpianatra tsy hanan-java-mahory a. Jesosy nampianatra antsika meo anay ny hanina sahaza ho anay isan'andro. Tsy mahatombo sary zany ianao. Fa zao ho kolokoloana ianao ho tonga any an-danitra. Izay ny ten'Andriamanitra hoe izay nandray an'io lehilahy tsy nisy endrika fahatsarana io kosa Isaia 3:3-5 andininy faefatra. Tika misy tombontsoa e. Natao tsy nitsinona sy nylava tsy nanana endrika na fahatsaran-tarehy izy. Ary raha nijery azy dia tsy misy hatsaran-tarehy andiritsika sy mampaniry mihitsy tsisy hatsaran-tarehy. Natao tsy nitsinona sy nylaviny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'ny olona kojerena akory natao tsy nitsinona izy ka tsy mba hanao antsika. Mandalo eo amintsika Jesosy fa tsy ao antsika. Tsy mamirapiratra, tsy mihena miraviravy fa izy tsoko kosa andininy faefatra. Nitondra naretintsika tokoa izy sady navesatra ny fahoritsika. Ka isika kosa nanao azy ho kapoana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy tsy voalefina noho ny fahadsotsika. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadsotsika sy nitorotorona noho ny helontsika. Ny fampijaliana azahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika. Zay le lehilahy tsy nahateo jery zay. Misy fetraikany. Aleloia. Misy fetraikany. Hitanareo matetika ny tômôbilina raha mandinika ohatra tômôbilina re matetika le 4x4 be tena ahafantarana be ohatry ny ratsiratsy tarehy ohatry misy rirandrirana ohatry ny tsy dia. Rehefa mahita an'ilay 4x4 tsara tarehy be tena mahafinaritra be malamalama be elektrônika izay daholo ny zavatra rehetra potsipotsehina amin'ny azy dia mahita an'ireny 4x4 reny ianao miditra ao anatin'ny varavarana katraka miditra ao anatiny ao miakatra ohatr'izao vitesse fil reny vevy be reny daholo ho afadalana izy manao an'izay. Ho afadalana izy manao an'izay. Misy ny aravana reny tômôbila avo be hitantsika reny mbola mizara roa. Misy ny atao hoe SUV, Sport and Utility Vehicle. Dia misy ny atao hoe off-road. Ny off-road izy ilay tena afaka any anaty. Le 4x4 hitanao reny zany a tsy hoe 4x4 fijerentsika hoe voavy dia 4x4. Fa misy ny SUV dia misy ny off-road. Aleloia. Ka raha jerena zany Jesosy ty tsy SUV izy tsy mamirapiratra izy. Fa tena off-road mihitsy. Zany hoe tena tonga dia tena miatraika amin'ny atsika mihitsy. Ohatry ny hoe tsy dia misy endrika tsara. Fa tena zava-dehibe no natao satria zao ny aretina netiny. Ny fahoriana netiny. Ny diakapoka tamin'ny fanasitranana ao atsika. Ny fijaliany ny fampihavanana atsika. Ny fijaliany zany no nanomezana atsika tany-boaloboka. Aleloia. Ho ten'Andriamanitra manao hoe aleloia. Tsara Jesosy nge raha havana malala. Raha iverinany amin'le Jaona teotsika. Le Jaona ny vakindrana vavintsika itoteo zany tenenina. Teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Za ezaka mahita ny teny dia misaotra an'Andriamanitra ohatra misaotra Jiosy ary avana. Misaotra ny Jiosy misaotra anareo tsy nandray azy. Tena misaotra anareo ry Jiosy mianakavy tsy nandray an'i Jesosy. Fa raha ndraisinareo nitazominareo tany izy dia mba ho aiza ny nalehanay. Aleloia. Fa tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Mila heritsika vao tonga zanak'Andriamanitra. Aleloia.
tsika tsy tonga fotsiny zanak'Andriamanitra fa misy hery ny ilaina atao, misy effort, misy fandavatena, misy sakrifisy fa reny rehetrarehetreny mbola hery avy amin'Andriamanitra ny afahantsika nanao reny. Petera de olona kely finoana, tena anisan'ny olona kely finoana sy be fanahina Petera, fa any amin'ny Matito 4 Petera de voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa nafony arato izy de nanaraka an' Jesosy. Hery avy amin'Andriamanitra ravana. Raha olona be fanahiny zany vao meny arato ny ajanonao hery avy amin'Andriamanitra ny avitanan'izany. Hoe anao zany olona tena be fanahina be arabory anao vao me hidinao ny sosiete anao. Sosiete beka zany amin'ny Petera zany ravana. Hery. Zany Elisa zany de olona nanan-katao zany, olona tena be asa ny amin'ny mpanjaka voalohany mety zany tantara zany, any amin'ny mpanjaka voalohany toko 9 any 9 de zao zavatra nitranga nalainy Elisa ravana namalala ny nina moa zany ny angadin'omby fiasany tany de kapakapainy nataony kitay de reo omby reo ndray ny vonony nanaovany arrosage pot d'adieu nentiny nanaova amin'ny veloma fianakaviana fa nanina andeha nanaraka ny Elisa izy hanao mpaminany. Iza ny olona vitan'izany? Hery avy amin'Andriamanitra avitanao manapa-kevitra zany zay ala amin'ity asako ty fa andeha hanompo an'Andriamanitra. Inona ary no atenainao amin'izany fanompona an'Andriamanitra? Misy sifra firy ary nampisehoananao an'izany? Tsy misy. I Abrahama nge ravana malala tsy nisy nampanantena anazy ozy fa ozy fotsiny Andriamanitra miala amin'ny trano rainao sy ny reninao de andehany amin'ny tany zay tsy fantatrao. Iza ny samy mandeha amin'ny tany zay tsy fantatra. Olona misy herin'Andriamanitra nomena hery, nomena herin-tsaina, courage zany hoe ndana fa misy any. Alleluia. Romaina 15:8. Romaina 15:9. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafory noho ny fahamarinan'Andriamanitra ahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hankalazany ny jentilisan'Andriamanitra ko noho ny famindrapo araka amin'ny voasoratra hoe izany no hidarako anao any amin'ny jentilisa sy ankalazako ny anaranao. Ary koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olony, ary koa midiraha ny Jehova ary jentilisa rehetra aleoka ankalaza azy ny firenena rehetra. Ary koa Isaia izy solofony Jese de ilay hitsangana napaka ny jentilisa izy no itokiany jentilisa. Alleluia. Lasa fifaliana ndray, lasa anaram-boninahitra ndray le anarany hoe jentilisa. Raha ny jentilisa zany de anaran'ny olona rehetra hafa firenena zay mivoaka ny Israely. Ny Israely zany alleluia, ndraisina ho zanak'Andriamanitra, firenena nofidiana, de zay firenena rehetra ankoatran'ny Israely na iza de jentilisa daholo. Zany izao tontolo zao de jentilisa. Tsika ndray le vehivavy vadin'ny pastera mbola jentilisa be. Gentile ozy tsika. Tamy zay mbola gentile zany rehefa mijoro avombelona zay taloha. Azany ravana malala tamy mbola gentile jentilisa ny dikan'izay. Fa zao noho ny amin'ny Jesosy tsy anarana fahafahambaraka intsony zany jentilisa zany raha manaiky an' Jesosy ny jentilisa iny. Fa zao zary lasa fifaliana, zary lasa toerana mahafinaritra, lasa zary anarana mahafinaritra, lasa anarana afaka mitoky an'Andriamanitra ny jentilisa raha jentilisa nandray an' Jesosy. Antsika rehetra zao jentilisa daholo. Ary jentilisa foana ny anarantsika satria hafa firenena foana isika. Aza manaiky tenen'ny olona an'izany tsy anao ny lalàna zany natao any zanak'Israely zany, ny famonjena zany natao any zanak'Israely, tsy natao amin'ny jentilisa nanaiky an' Jesosy. Ny lanitra de hidiran'ny jentilisa nandray an' Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra, ny Israely tsy nandray azy. Tonga tany izy fa tsy nilain'ny olona. Ozy ny olona hoe tsy tia va le mpandrafitra, zanak'le mpandrafitra va le ty e? Taiza nalalany le ty an'izany e? Aty amintsika izy mba mahazo an'izany fanajana hoe Jesosy Jesosy Kristy tompon'ny sabato, le mpanjaka le tompon'ny tompo sanatria aminay ny anao ialahanao. Alleluia. Satria mbola tsy hitanay ianao hatramin'izay fa hitanay ankehitriny etsoroanay ny tongotrao. Alleluia. Ekoaka eo atonga indray tsika amin'ny sabato azo ny voninahitra. Ianao efa nomena hery eo tonga zanak'Andriamanitra. Tsy tonga fotsiny teto ianao
tsy vitanao zany nanda fahotana zany, tsy vitanao zany niala tamin'ny ratsy zany, fa ery avy amin'Andriamanitra natonga anao otriny. Everinao mora moa miala sigara zany, everinao mora moa miala toka, everinao mora moa miala fitsangatsangana, everinao rehefa mora moa miala sy na de toka izy zava-padiny fotsiny fa misy hery tao ny asa. Alleloia. Ianao androany mila mahatsapa an'izany. Herin'Andriamanitra no nafahako ny tandrina didin'Andriamanitra. Tsy misy amin'ireo didin'Andriamanitra ao vitanao ny tandrina an'ireo raha tsy hery avy amin'Andriamanitra no nomena anao natonga anao ho zanak'Andriamanitra. Fa ireo dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ndretintsika rehetra afaka miteny aza menatra anao miteny za zanak'Andriamanitra. Ianao tsy antilisa hoe za efa nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Andriamanitra n'Israely ireo Andriamanitra efa tsy nilain'ny olona ireo. Halleluia. Efa tsy nilain'ny zareo ireny no nomena antsika dia nilaizitsika. Halleluia. Ho tonda iny tompany isika rehetra. Tonga ny fotoana tapitra ny toriteny. Mila midiran'Andriamanitra ho ianao amin'izany isan'andro amin'izany hoe ianao nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra izany. Andrasitsika misy hira anankiray raha de kila radio ny compte afaka miantso nareo iza ny antso izy ara-pahatsapana, inona no nakasika anao dia inona no azonao lazaina anjaranao zao tonga ny fotoana fizarana fahatsapana. Izy ary ny zara-pahatsapana, inona nakasika anao tanatin'ny toriteny, inona ny azonao lazaina, inona ny azonao ambara, miandry anao ny appel, miandry anao ny telefona koa, miandry anao ny fandarana hihaino feo anao anakoako izara-pahatsapana, inona nakasika anao dia inona no azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Anao fitenenana. Halleluia. Izy ary ny antso voalohany efa misy appel niditra, isefo no ato, sefon'ny groupe 7 izay nitoriteny tamintsika teo tamin'ity androany ity. Dia ao ary mena fitenanary raha Nabavaingodina Rodriguez izay mpitarika ny groupe 7. Anao fitenenana inona ny azonao lazaina. Aleloia, mankasitraka indrindra pasitera la me fitenenana na dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be an'andro any dia le hoe Jesosy dia Jesosy zany dia tamboloboka. Dia raha amin'ny fotoana ny reny tamboloboka reny ohatrany hoe mbola maina be, mbola ohatrany hoe mampakivy, ohatrany hoe tsisy zavatra tenaina. Fa rehefa tonga kosa nefa amin'ny fotoanany dia amoy izy dia izy voany dia ampitsiriritra ny olona, ampitsiriritra ny rehetra. Dia isika tena manana tombony be mihitsy tsika hoe tsy nandray an' Jesosy ny Jiosy ny zanak'Israely fa itsika nefany dia tena hoe nandray an' Jesosy dia raiso Jesosy fa amin'ny alalan'ny rery ihany koa nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Dia nakasika be anahy le hoe ny olona manao anazy tsinotsinona kanefa Jesosy mitondra ny aretintsika, mitondra ny olantsika, mitondra ny naratsiny izy noho ny amintsika. Dia tokony tombony lehibe ho antsika zany no fananana anazy raha ny olona manao tsinotsinona azy, tsika kosa ho tia anazy. Dia izay nakasika pasitera dia makasitraka dahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra anao Angelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mampibe nentinao izay. Dia Andriamanitra manakira pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombotsitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Halleluia. Zao mpiditra olona hafa manaraka indray atsika izara fahatsapana manaraka izy andray ary ny ao. Halleluia. Raha efa ao indray ary Halleluia.
Alléluia. Mbola isefo koa ty groupe 2 tarika ny groupe 2 tahiny Jesosy raha latojo inona indray ary no azonao lazaina andray anao fitenenana. Jesosy taontsika indray dia misora betsaka pastera na fitenenana dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nakasika na ampahery ndre nakireo mieritreritra any dia tena voakasika ny vokeso fa nandany Jesosy ny jiosy fa saika veritsika ho aiza marina fa tsika raha tsy nandany jiosy fa dia nitibony jiosy ho anazy rery Jesosy fa sy ho ihany fa nandany izy mahafinaritra io a za koa tena faly foana rehefa mieritreritra an'io. Dia nakasika koa le fizaran'ny pastera hoe rehefa naniratsiran'i Jesosy le patron dia tonga dia lasa pastera satria naniratsiran'i Jesosy dia tena ohatrany hoe nakasika zany hoe mila manana ampopo zany antsika miaraka amin'Andriamanitra hoe raha olona maniratsiran'Andriamanitra aloha to dia elany satria mampalahelo an'Andriamanitra dia tokony hampalahelo antsika ihany koa. Dia nahafinaritra zany izy ohatrany hoe nahatonga saina sady nampianatra. Dia tena nakasika anahy koa le hoe rehefa mandray an'i Jesosy maro antsika dia tena nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia hoe lisa zany hoe nikapany hazo fiasan'omby dia sady mbola namono ny omby nanaovany veloma rehefa voantso izy ho mpaminany nanaovany velomany olona. Dia tena nakasika hoe mafy ihany zany ianao zany raha tsy nety tsara zany ny asana mpaminany ndray dia ahoana ny omby efa tsisy tsony ny asa rehetra tsisy tsony indrindra tsony tsy afaka miverina tsony. Dia ohatrany petera teo koa hoe ino ny asany nefa rehefa nantsony Jesosy izy dia najanona ny arato najanona ny fanaratoana rehetra. Dia tena hoe herin'Andriamanitra ny hafitarana zany fa tsy vita tsotsotra zany. Aleloia. Dia izay nakasika anahy dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Aleloia. Mankasitraka anao indrindra raha latotra to anatin'izay fizaran'ny fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manaiky fahasoavana any maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy izara fahatsapana manaraka ao raha ohatra ary ka efa ao indray ndio nampavitsika amalina ty anahy dia andao metsika azy ny fitenenana inona ary no azonao ambara mpampianatra. Haleloia. Dia mankasitraka pastera name fitenenana dia mankasitraka be fa mamy ny teny androany zany ny zavatra tena nanamarika anahy hoe ny hery avy amin'Andriamanitra zany ohatry ny hitako miverimberina be mihitsy tao amin'ny toriteny androany hoe ny hery avy amin'Andriamanitra aloha zany dia mahazanak'Andriamanitra antsika ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy dia mamehery sy fahefana hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia tsy tokony homenatra isika amin'izany hoe fa mila mideran'Andriamanitra mandrakariva. Dia faharoan'izay le hery avy amin'Andriamanitra io koa ohatrany tamin'ny petera zany feno tahotra be izy zany ohatrany hoe somary hoe katikanosa kely zany izy taloha kely finoana be fanahina be fa noho ny hery avy amin'Andriamanitra dia ohatrany voadaka ny daholo tsy haiko na fiteny izay ny izany zavatra voafafa daholo zany izany fanahina sy kely finoana zany fa tonga dia vita ny namoy ny hareny rehetrarehetra ety ambony tany dia tonga dia lasa izy nanaraka an'i Jesosy dia tena efa mandrandra ny valisoa sy ny finoana rehetrarehetra ho any an-danitra zany izy dia faharoa ny ohatrany hoe harena miafina ihany zany Jesosy tsy ohatran'ny devoly hoe tsara tarehy fa Jesosy zany somary tsy dia tsara jerena kanefa izy navita mibaby ny zavatra rehetrarehetra ny helokantsika rehetrarehetra vitany no nanao an'izay rehetrarehetra izay dia ohatrany hoe harena miafina ho antsika zany izy amin'izay zavatra dia tsy miala tao amin'ny tsy miala aminy tsika zany amin'izay zavatra narian-Jesosy izy fa isika tsy tokony menatra hoe jentilisy manaraka an'i Jesosy dia efa manana ny anjarantsika ao amin'i Jesosy tsika koa mila manaja ny lalàna dia mila miandrandra ny lanitra dia mankasitraka indrindra dia fahatelo farany ny ohatrany hoe misy fahasambarana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izy dia misy ketody kely nandalo kely fotsiny izy ny teny izy hoe famakiana baiboly dia loharan'ny herintsika ihany koa loharan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra io mahatonga fifandraisantsika lalina amin'Andriamanitra dia na dia misy ary fahalemeny vatana ohatra hoe tsy dia ao loatra ny maso tsy dia ao loatra ny zavatra rehetrarehetra harena ara-panahy ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe. Mankasitraka anareo tain'ny tompo daholo.
Alleloia, mankasitraka indrindranao rahavavy marina ty anaty anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaiky pasoavana anie maro fitianao dia mitombohositra dia mitombo fahasoavana hatrany marisa foana amin'ny asan'ny tompo. Dao ataontsika ty dia avatrahantsika aorinan'izay dia hivavaka ho an'ny hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenena marina fotoana dia hivavaka ho an'ny firenena. Manao finaritra dia mivavaka eo ny tolokira dia teneno hoe raha tonga tany amin'ny azy izy ireo rehefa tsy nentina indray dia nitady toerana izy dia hitady toeran-kafa indray dia ianao nge ilay toeran-kafa andediavin'i Jesosy toerana fa anjaranao manontany hoe rariny ve raha zahako ny toeranao Jesosy ho tahiny tompokika Langura casa o faujizar Fale fu befiti Kamalani mandani lapa Tenigi najati Tumbate wani asisi Ila sine tinajai Kamalani nandani tati Tira kafinjai Someday Anisani zani Someday Anisani zani Angura casa o fanchalizao Fai fundo lati Kamalani landei ati Itadi lainali Tungate wani asisi Sini sinajai Kamalani landei tadi Tera kafinjai Someday Alisani zani Someday Alisani zani Angura casa o fidelizar Fale fute lati Kamalani lamuri lani Umari lanari Tungate wani asisi Sine tinajai Kamalani nandani tati Tera kafinjai Jali zani Move
Alleluia. Mbola tsy mitratra misaotra sy manome voninahitra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity, ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana, ny amin'ny tsy natapahan'ny fandarana. Misaotra Jesosy satria tena tsapanay mihitsy hoe mbola ny tanànao mahery no nitazona ity fandarana ity tsy ho tapaka androany ka nafahana ny zara izany hafatra izany. Misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka anao zay mba nanaiky hamangy anay. Misaotra betsaka mba nantefahanao zay mba novanginao zay ary misaotra anao Jehovandriamanitra nanome anay an'izany hery zany na fitanay natokanay ho zanakao. Halleloia. Mbola hery avy amin'Andriamanitra no nahatonga antsika nanaiky an'i Jesosy rehefa namalala. Mbola hery avy amin'Andriamanitra no nahatonga antsika toritory fo raha mifanena tamin'ny tenin'Andriamanitra ka nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Misaotra Jehovandriamanitra. Samy misaotra an'Andriamanitra tsika rehetra ny tokantrano amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahatonga anao ho isan'ny mpino. Halleloia. Ho isan'ny kristianina sy zanak'Andriamanitra miandrandra an'i Jesosy sy tian'i Jesosy io rehefa namalala. Fa hery avy amin'Andriamanitra fa tsy herintsika natanjatsika. Manahoana ny namanao mpiara-misotro taminao taloha mbola misotro izy amin'izao fotoana izao, ianao lasa mpanompon'Andriamanitra satria herin'Andriamanitra ny asa tao anatinao, nafahanao nandà sy nandao an'izany fiainana ratsy izany. Misaotra anao manokana izay Jesosy ny amin'ny antsonao anay ho isan'ny mpanomponao, ny amin'ny antsonao anay mba ho isan'izany hoe handray an'izany valosoa valopity amin'izany hoe tombontsoa lehibe amin'ny fahafatesanao izany. Isaoranay anao Jesosy malalo. Derany aja ny saotra sy ny voninahitra jereo zay rehetra tonga teto Jesosy zaveranao very maina. Indrindra amin'izao andro ny Pasika zao dia izareo famonjena ny tsirairay avy sy atokantrano isam-batan'olona. Tena tsapa fa tena tianay tokoa ianao ary tena tianay ianao Andriamanitra ka tany zanakao lahatokana mihitsy ny nafonao mba hahavelomanay. Dia ataovy matsapa an'izany zay, mba ataovy miaina an'izany voninandro ny Pasika zany zay ny fonay tena hoe ho voakasika sotorotoro eritreritra an'izany hoe hiarika an'izany Pasika afaka tapaporanay izany. Misaotra Jehovandriamanitra tsy to dia raha laza saotra tsy voninahitra ho anao ny devoly sy ny Satana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tamin'ity androany ity ka hoe hitsaingoka angalatra amin'izany teny zay nafavy izany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo Sabata. Misaotra Jesosy malalo, miderany anja ny saotra sy ny voninahitra nao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ampanosika na mba ingadiana Rodriguez amin'izao fotoana izao hivavaka amalana ny fotoana. Rodriguez anao ny fitenenana. Alleluia. Makasitraka pastera nanome fitenenana dia aloha misaotra anao zay. Misaotra sy makasitraka anao tamin'ny fahatotosany fotoana teto tamin'ity an'ity. Misaotra anao lehibe satria ilay fandresena lehibe mbola tsy fatapahan'izany fandarana izany ary indrindraindrindra nazahoana indray izany vatsim-panahy. Tena hery lehibe ho anay. Misaotra Jesosy malalo satria dia mahatsiaro sambatra izay Jesosy manana anao ary ny olona manilikiliky anao manao tsinitsina fa izay kosa dia anandratra anao foana ary tianao foana hifikotra aminao foana izay Jesosy malalo ary izao fiainana izao Jesosy ilaina ianao daholo ary ninona eo amin'ny fiainanay dia ilaina ianao amin'ny tsipiriam-piainanay Jesosy ary izany indrindra Jesosy mbola hifikiranay aminao foana hatramin'izao fotoana izao ary mandrakizay mihitsy eny Jesosy malalo. Ny fiainana mandrakizay inga Jesosy malalo izany zava-tsara be dia ary tsy tsapan'ny olona fa ny fieritreretan'ny olona dia eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity tena fiainana. Fa izay kosa Jesosy malalo misaotra manana anao satria ianao ny lalàna sy fahamarinana hahatongavanay amin'izany. Dia misaotra ny tena ary ankehitriny dia mitondra am-bavaka amin'ny firenena izay Jesosy eo enga ny vahoaka malagasy koa dia mba tena tsapa dia sarobidy fiainana manana anao izany ary indrindraindrindra anakina fo amam-panahy aminao Jesosy satria dia tsy misy afa-tsy ianao irery ihany. Ianao mitondra ny aretinay, ianao mitondra ny olona ny rehetra, tsy misy afa-tsy ianao nazahoanay famonjena. Dia misaotra mankasitraka ho tanteraka ho firenenay izany famonjena lehibe izany Jesosy malalo dia voninahitra sy ny tera dia ho anao
fisandratana dia anao Jehoandriamanitra. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka andrinanao raha mba vaingodinao rodriguez tanaty zay vavaka mamy be zay nentinao zay. Makasitraka ihany koa zokitoditsika tamin'ny toriteny dia misaotra mampiona tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra na rehetra nyzara fahatsapana, misaotra na rehetra zay nanao commentaire, misaotra na rehetra nanao commentaire tamin'ny fiteny vazaha namitina ny toriteny ho reniny ho hitan'ny ireo olona vahiny zay mijery antsika eto. Misaotra na rehetra tonga teto androany. Jesosy amaly fity anareo dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia Jesosy amaly fity avy zato eny arivo sy manam-pataperana ho antsika tsirairay avy. Raha amin'andro Jesosy tahiny tompo venana soamantsara tsika dia raha-pitsodratsika dia efa eo aneto anatin'ny fandarana misy andrata sy ny vavaka fiambinana raha-pitsoalina iomanantsika amin'ny sabata masina andro fitsarana. Hoe tahiny tompo daholo raha-potonga izay dia afaka mihaino ny Aki Radio anao aki-radio.radio125.com aki-radio.radio125.com misy torotsy isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Samy tahiny tompo daholo. Aleluia.